Ministry ny fanabeazam-pirenena no esorina tamin'ny toerany. Filoha Marika Ravalomanana amoronana vaovao diso hatrany. Mpampianatra mpitsabo manome 27 ora ny mpitondra fanjakana. Magnano mbola tsara atsika izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Alakamisy faefatra ny volana Jona taona 2024. Tonga soa tamin'ny fotoana ny vaovao manasa nao ampanajanga anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fafantatra atsika dia andesina manomboka ny vaovao amin'ity androany ity ny tatitra momba ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Misy ny vaovao izay mampalahelo satria dia renim-pianakaviana iray indray no namohiny ainy vokatry ny valanaretina coronavirus. Bevoka izy io saingo avitra somatsara ny zaza tao akibony ary tsy tana kosa ny ainy ilay renim-pianakaviana. Tafakatra fito izany hatreto araka ny tatitra ofisialy ireo olona namohiny ainy vokatry ny valanaretina. Misy ihany koa ny olona vaovao izay nahitana ny tsimikaretina izay miisa 770 izy ireo. Araka izany dia tafakatra 720 sy 700 ny isan'ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa hatramin'ny androany. 50 sy 700 ny isan'ireo olona manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly ka ny 7 amin'ireo no marary mafy. 200 ny isan'ny sitrana hatramin'ny izao. Afa vaovao makasika ny zava-misy any ivelany avy hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena no antsika manomboka ny votoaty ny vaovao amin'ity androany ity. Tsy mbola milamina ary miamafy ny etsika any Etats-Unis manoloana ny fahafatesany George Floyd any antoerana. Andro amanalina dia misy hatrany ny etsika ao Etats-Unis ao. Andeha rahantsika ny andindin'izay tatery ny Asina Andriamalala sy Mathieu Princy. They're starting to throw Molotov cocktails. Herinandro zay no nafana ny fidinana an-dalambe nataon'ireo vahoaka Amerikanina manohatra ny famonoana an George Floyd. Mirehitra avokoa ny fiara-mitandro filaminana izay sendra ny mpanao fihetsiketsehana ary toy izany ihany koa ny famotehana ireo magazay any an-toerana. Andro manalina mihitsy ny fifandonana mitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana any amin'ireo firenena maromaro ao anatin'ny Etats-Unis. Nitsidika ny toerana izay nalavon'ny George Floyd ny rahalahy nomaly ka hita teny aminy ny alahelo, ny ankiviana noho ny fahafatesany rahalahiny. Ny rindrina rehetra moa ao Etats-Unis dia saika nahitana ny sary n'ity mainty-hoditra novono'ny mpitandro filaminana ity. Ny rahalahiny nandritra ny fitsidihana ny toerana izay nahafatesany George Floyd dia narahina vahoaka maro ary nisy ny 2 minitra fahanginana narahina tomany nandritra izany. Nanambara moa i Terence Floyd fa tsy ampiverina an-dralahany intsony ny famitehan-javatra sy ny fidinana an-dalambe izay ataon'ny vahoaka Amerikanina, saingy kosa mangataka fanadihadiana lalina sy autopsie hafa indray atao amin'ny George Floyd ny fianakaviany. Fa iverina eto Madagasikara isika ny amin'ny sehatry ny fampianarana dia misy ihany koa ny vaovao tsara ho fantatra. Androany ariva teo no noesorina teo amin'ny toerana maha-ministra azy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamanana Rijasoa raha toa ka mbola niandry ny fanazavana avy amin'ity ministra ity ireo solombavam-bahoaka teny vato androany. Rahantsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala.
Ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Ramatoa Somakoa Elia Beatrice no mitantana vonjimaika ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa araka ny vaovao voaray farany. Raha tsy ahivina dia efa herinandro maro izay no nandeha ny resaka momba ny volabe 7 miliara ariary teti-bola ividianana vatomamy izay navoaka tamin'ity ministera ny fanabeazam-pirenena ity. Nisy olombavambahoaka voafidy tamin'ny alalan'ny IRD ihany moa no nanaparitaka io vaovao io voalohany niaraka tamin'ny profo maromaro ary nanome tsiny ny ministry ny fampianarana. Taoriana izay dia nitaky fanazavana lalina avy tamin'ny Ramatoa ministra nisy olombavambahoaka rehetra ary androany tamin'ny 3 ora folakandro no fotoanany fanomezana. Tsy tonga teny an-toerana nefa Ramatoa Andriamanana Rija Sojosoa hatramin'ny tamin'ny 9 ora hariva ny alanay teny amin'ny CCI Ivato. Rehefa taorian'ny filakevitry ny ministra androany dia noesorina tsy hitantana ny ministera ny fampianarana intsony Rija Soa Andriamanana Josoa. Raha ny vaovao niparitaka tao anatin'ny tambazotra tserasera dia efa nametra-pialana omaly ity ministry ny fanabeazam-pirenena ity saingy nolavy ny tompona andraikitra izany. Fanontaniana maro no miposesika ao andoha ny mpanara-baovao. Tsy maintsy androany alohan'ny fionana tamin'ny solombavambahoaka ve izany no nanalana n'ilay ministra. Vola be tsy toko tsy firohana no voaresaka sy no irairaina nandritra ny fotoana ela izay nolazaina fa nampiasaina tamin'ny zavatra tsy laharam-pahamehana akory. Ho vitavita mora fotsiny amin'ny fanesorana tahaka izao hatrany ve izany ny adisoana izay tompona andraikitra rehetra. Manana zo afantatra ny faneho-kevitra ity ministra no esorina ity anefa ny vahoaka malagasy. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena irery ihany koa ve no mendrika ho esorina. Raha zava misy mantsy efa misy ilay antsoina hoe centrale d'achat amin'izao izay ahitana ny ministry ny vola sy ny ministry ny atitany. Azo heverina fa nahafantatra tsara ny fisiny io vola 7 miliara navoaka ividianana vatomamy io ny ministra anisan'ny mikambana ao anatin'ilay centrale d'achat satria raha ny lalàna dia tsy maintsy mandalo ao amin'io sehatra io avokoa ny famoaham-bola sy ny fividianan-javatra rehetra mianga avy amin'ny ministera tsirairay. Saingy hatreto ny ministry ny fanabeazam-pirenena ihany aloha no esorina. Vaovao eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana kosa no entsika manon ny vaovao amin'ity matonaly ity. Namoaka fanambarana sy fampitam-baovao androany ny polisy-pirenena manoloana n'ilay tranga nisy eo tany Toamasina omaly. Mbola manjavozavo tokoa manko ny momba iny raharaha iny. Hoaratsika ny andindiny izay tatery ny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Mbola famafao be ny vaovao tena marina momba n'ilay herisetra ny anjata tamin'ilay tovolahy nisy nidaroka omaly tany Toamasina iny. Raha tsy ahivina dia nisy savorovoron'ny tranga omaly tany Toamasina ka tovolahy iray no niara-nidaroka tamin'ny baton. Namoaka fanambarana vetrany ny polisy-pirenena mikasika ity raharaha ity ora vitsy taoriny ny savorovoro. Voalaza moa fa mpitandro filaminana ny tondrakibay fotsy no nidaroka any ity tovolahy ity. Nanambara tao anatin'ny fampitam-baovao ity kosa ny mpitandro filaminana fa baton mainty no ampiasain'ny polisy-pirenena. Mbola mifamafao be araka izany ny vaovao tena marina ka andrasana ny toy n'ity raharaha ity sy ny valiny fanadihadiana tena marina. Izay ny momba ny vaovao iny fa iresaka politika kosa atsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Misy ny vaovao diso izay inina ahely amin'izao fotoana izao momba ny antoko timma sy ny RMDM. Tsy vao izao anefa no nisy an'izay fanaratsiana sy fanasoketana ny antoko timma sy ny RMDM izay ary anisany aratsiana voalohany amin'izany ny filoha nasionaly ny timma dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Hoaratsika izay vaovao izay tatery ny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Nambaran'ity vaovao navoakan'ny serasera mada ity fa ny Jona ny masovin'ny Frantsa eto Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana miketrika fanakorontanana eto amin'ny firenena. Tsy tonga ho azy izao savorovory eto amin'ny firenena izao hoy serasera mada fa ao ambadik'izao fikorontanana izao ny filoha nasionaly ny antoko timma sy ny masovin'ny Frantsa eto Madagasikara nahagaga dia taorian'ny fihetsiketsehana tany Toamasina no naparitaka tamin'ny tambajotra ity vaovao ity. Efa nandiso ity vaovao ity moa ny seraseran'ny filoha Ravalomanana tany Tandalany ny Madagasikara raha ny fantatra. Misy ny sazy miandro ny mpanelitsao tahaka izao. Ny sampany cybercriminalité no miandraikitra izany. Tsara ny manamarika fa efa ho 2 volana izao no napetraka teny amin'ny cybercriminalité ny fitoriana tamin'ny fangalarana sonian'ny filoha Marc Ravalomanana. Andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha ity.
eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray ary nisy androany ny fanambarana izay nataon'ireo mpianatra Opitsabo izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny hopitaly Asiera Anosy mitatitra ny andindiny izay vaovao izay Nzavandriamahefa sy Tahiriny Anaranariny amin'izao ady hatrehana amin'ny valanaretina coronavirus izao dia ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ny tena manao ny antsozavatry amin'ny fandraisana ireo marary eny anivon'ny tobi-pahasalamana rehetra eny. Amin'izao anefa toataon'ny fanjakana tsinotsinona izy ireo noho ny tsy fahampian'ny fitaovana entin'izy ireo manantanteraka ny asany sy ny fahatarany tambo-karama tokony hositrahan'izy ireo nandritra ny volana maromaro. Dia ao anatin'izay ny karamanay tambo-karamanay ho an'ny 8e année moa zany ny avril sy ny mai ny mbola tsy azo. Fa ho an'ny 7e année sy ny interne qualifiant dia ny volana mai no mbola tsy azo. Dia angatahanay ny famoahana an'izany ara-potoana ary averiko ihany izy hoe ny angatahana ihany koa ny prime de risque na Covid-19 satria izahay raha misy ny tena mifandray amin'ny marary aty amin'ny hôpitaly dia izahay interne ny tena mifandray bebe kokoa amin'ireo marary ireo. Dia ao anatin'izay efa nampanantenan'ny filoham-pirenena izay prime de risque izay dia angatahanay andriamatoa filoha ny amoahana an'izany prime de risque izany. Dia araka ny tenenay teo zahay no mifandray bebe kokoa amin'ireo marary ireo mivantana mihitsy ara dia izay no ilanay hoe ampitomboana ihany koa ny fitaovam-piarovana amin'ny toeram-pitsaboana rehetra mandray ny marary moa zany fa tsy hoe ny Covid-19 ihany fa ny mandray marary rehetra dia ilainay ny fampitomboana izay fitaovana ampiasaina izay na ny EPI. Araka izany dia izy ireo ihany hatreto no miantoka ny fitaovana entin'izy ireo manao ny asany ka manome 27 ora amin'ny fanjakana izy ireo mba hamaha izay olana izay. Ny gants zao vidiana, ny masque vidiana dia nefa izay misy ny akamaroanay miakatra isan'andro mankaty amin'ny service dia ao anatin'izay tsy hoaraka raha ohatra ka hoe ividy foana izahay isan'andro eto aloha izay zany dia manome 27 ora ho an'ny fanjakana mba ahafahana mamaha izay olana anay izay raha tsy izay ny toyany moa zany mbola miankina amin'ny valiteny izay azonay eo ihany no ahafahanay mamantatra hoe inona ny toyan'ny fangatahana izay ataonay. Izay ny momba aniny fa iresaka toe-karena kosa isika anatin'ity vaovao manaraka ity. Amin'izao fotoana izao dia tafalatsaka lalina ny sehatry ny toe-karena eto Madagasikara vokatry ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana. Nisy ny fanadihadiana manokana izay nataony Nomen'Andriamanamsata androany niaraka tamin'ny mpahay toe-karena iray. Hoarantsika ny momba izay eo amin'ny sary ny Toky Ramarolahy. Raha ny teo aloha dia miaina amin'ny $1 isan-tokantrano. Amin'izao anefa hitantsika ny zava-misy. Miompana loatra amin'ny sehatra fahatelo na ny fananganana foto-drafitrasa ny mahamaika amin'ny mpitondra kanefa ny ankamaroan'ny malagasy dia mivelona amin'ny sehatra voalohany sy faharoa avokoa. Kely ny vola miditra amin'ny olona tsirairay avy, vahoaka malagasy tsirairay avy. Kely zany fandraisana anjara amin'ny fikajiana ny atao hoe vokatra anatin'ny mivaingana na PIB osika. Dia hitantsika rehefa fa avy amin'izy io no kajiana ny fiakarany centre fiakarany arkarena taux de croissance économique. Raha isika zany ny $1 tokony ho an'ny vahoaka malagasy dia efa tena miiba io ary tena miiba ary io mahatonga ny olona mikaikaika amin'izao fotoana izao. Ka eo anatrehan'izay zany dia miaina fa efa mividin'ny olona koa izay mitarika zany ny fihorontanan'ny toe-karenantsika. Dia natahorana moa zany dia ho tantin'ilay olona hoe zany sa tsy ho tantiny. Hitantsika moa tany Tomasina reny fa efa manomboka ny disadisa, manomboka ny fahasorenana. Eto Antananarivo koa moa hitantsika koa fa manomboka menomenona ny asa tsy ara-dalàna. Hatramin'izay anefa dia toy izao ny fivoaran'ny toe-karena malagasy tao anatin'izay 20 taona ny diavintsika izay. Tamin'ny 2024 nametrahany ny président Ravalomanana teo dia efa niakatra ambony dia ambony ny fiakarany taux de croissance économique atsika. Dia rehefa tonga ny 2024 dia nanomboka nidina ambany dia ambany tsika ary dia mazava ho azy fa miaina aminatina fahafahana miaina fotsiny zany fitondrana tetezamita.
dia rehefa tonga ny président Jona mampianina dia misy fiakarana indray ilay izy. Marina aloha fa tao anatin'ny roa taona angamba izy namerina ny fatokisany raisam-pirenena. Dia amin'ny tikatra kosa dia tonga moa ny président Andradjoe, tonga koa moa tikatra ny aretina izay rahantsika malala, dia tena nisy fiantraikany mihitsy ilay izy. Raha amin'izao iainantsika izao sy ny crise mendratsika mbola hoe iziriziry ihany ny fitondrana anatanteraka an'ireo programme anasany zany mahita hoe tsy ahomby zany, tsy kera mahatsara zavatra zany, fa tokony zany isy zany ny fanovana fotom-pisainana ary tokony hijery fomba anankiray hoe ahoana zany nandefasana indray. Zany tsy teny hoe andefasana hoe relance fa hoe fanandramana mandefa indray, tentative de relance. Eo amin'izay sehatra ny toe-karena izay hatrany dia sehatra maro no misedra olana noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Anisan'izany eo amin'ny lafiny fanangonam-bokatra avy any amin'ny faritra, araka izao fanadadiana tanteriny noro fitiavana izao eo amin'ny sary ny tahiriny ana ranariny. Ny faharatsiany lalana any amin'ny lalam-pirenena toy ny mampitoena Antananarivo Diego, ny fahabetsahan'ny vola mialam-paosy, santionany olana iainandreo malagasy misehatra amin'ny resaka fanangonam-bokatra avy any amin'ny faritra eto Andrenivohitra. Lasa telo andro efa trandro vao tonga avany mandeha. Sakana dia maro. Mahatsatsa valopolo izy miala eto Antananarivo mba tonga ny Diego. Zay mijaly zany amin'ilay lalana na le mpanday vokatra na mpanangom-bokatra na mpitondra vokatra samy mijaly daholo amin'izy. Fatoko mba jereo fanjakana le lalana mandeha makany. Fiara vaventy mandina ny 5 isan'andro no mamatsy an'Antananarivo eo amin'ny resaka voankazo sy legioma eny amin'ny tsena Nosy Be. Fianakaviana maro no mifandrombaka maka ny vokatra rehefa tonga ny fiara. Zay manao entana ohatran'ny 5,000 karamanay tôbila raha io ny asanay dia zay ny dépensenay androany. Nanahirana be anay mihitsy le nisy le coronavirus satria lasa niakatra be ny vidim-piainanay zany zany lasa sahirana be mihitsy. Dépensenay aloha zay zao tena zay zao dia fito mianaka zay nday trano vola azoko nefa zao 10,000 mandroaka voasary eto. Tena sahiranay amin'izao. Teraka fahasahiranana ho an'ny ankabeazan'ny malagasy ny fisian'ity valanaretina coronavirus ity, indrindra ho andreo mitrongo vahoamana. Ny fanjakana nefa tsy hita manohana ny vahoaka. Anisan'ny velorano nampanantenan'ny fitondrana ny resaka sosialim-bahoaka, eo koa ny fanamboaran-dalana eto amintsika. Aiza ho aiza izany fampanantenana izany ankehitriny. Fa iverenantsika ny eo amin'ny sehatra ny sosialy ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Araka ny fepetra izay efa napetraka manoloana ny valanaretina coronavirus dia nanomboka ny verina ny sokatra indray ireo tsena lehibe isan-kerinandro eto Antananarivo. Anisan'izany ny tetsy Mahamasina ho an'ny tamin'ity androany ity. Ijery ny zava-nisy teny an-toerana ary mitatitra ny andendin'izay nomena Andriamana Misata sy Tokira Marolahy. Toy izao hitantsika amin'ny sary zao ny zava-nisy tetsy amin'ny tsenan'ny Mahamasina androany. Mifanaretsaka avokoa ireo mponina. Totsy voajakory ilay elanelana ray metatra kanefa nisan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 tsy mitsaha mitombo. Izao dia tsy dia misy tsena loatra tsy ohatry ny andavanandro zany fa ratsiratsy zany ilay tsena zao. Androany zay vao miverina ka. Mba azo lazaina hoe eo ihany fa androany zay vao miverina mivarotra tamin'ity dia mbola manavoa ny olona. Nandritra izao confinement zay ary nareo taiza no mivarotra ndraindray zay mivarotra ndraindray tsy mivarotra arakaraka. Fa teto foana ihany nefa? Teto foana ihany zay. Fiarovana aloha tsy maintsy manao arotava ny mpivarotra dia manasa tanana matetika amin'ny savony. Dia rehefa tonga any an-drano dia tsy dia mivoaboaka fa mba mipetrapetraka amin'izay rehefa avy mivarotra. Zay zao rehefa tonga ny lera amin'ny 3 dia miala zay dia mody dia tsy mivoaboaka intsony. Amin'ny maraina zao zay hoentina bisy ny entana. Dia mandeha maraindraina satria tsy zaka amin'ny taxi fa tsy manambola hitondrana entana amin'ny taxi zay dia mbo entina bisy dia maraindraina ihany fa tsy dia miandry entana. Tsy nahitana tompon'andraikitra mpanara-masy teny an-toerana kanefa dia ny hainy malagasy no lalaovina ao anatin'ilay izy. Eo amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia anisan'ny velotaraina ihany koa ireo mpivarotra izay mivelona ao amin'ny tsena ny hani-masaka eny amin'izay maika Analakely.
ny atomako ny fanamboarana n'ity tsena izay hita fa nirodana ity amin'izao. Ny zavandriamahefa no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sary ny tahirinena ranarynirina. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao, miato tanteraka ny fanamboarana ity tsenan'izay maika etsy Analakely ity. Efa bolana mahery teo izay no tsy afaka nivarotra tao anatin'ity tsena ity tsony ireo mpivarotra. Raha ny vina napetraka ny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo anefa dia efa tokony vita tao anatin'ny 2 volana monja ny fanavaozana azy ity. Voatery eny amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra araka izany ireto mpivarotra no mandafo ny entany. Olana maro anefa no ateraka izany, na eo amin'ny lafin'ny fifamoivoizana izany, na eo amin'ny lafin'ny ara-barotra ataon'izy ireo. Fetrakan'le izy aloha voalohany indrindra, le olona aty amin'ny sisiny arabe mihinana ny sakafo dia fifamoivoizana somary terika io zany amin'le aty amin'ny sisiny izay. Nefa izay tsy maintsy mila mitady vola zany, ny amelomana ny ankizy, ny vady aman-janaka, ny mpiasa koa ety misakafo, ny mpianatra, ny mpivarotra, ety misakafo isan'andro isan'andro. Tena mahatiantoka mihitsy izay ety. Indraindray tsy fena ary ny versement. Ilay izy vao maika ny ravaina hatramin'ny rindrina, hatramin'ny carreau rehetra fa mbola tsy nataony. Tsisy fanamboarana efa bolana. Tena misy fetraikany le ety avelany satria ny olona lasa tsy mazoto mihinana izy raha vao ety amorona arabe. Dia nefa izay tsy maintsy mitady vola, tsy maintsy manao eto amin'ny arabe. Tena arahan'olo trosa mahitsy satria ny tsena tena tsy misy. Dia arahan'olo mbola trosa mahitsy izay mpivarotra ety avelany tao anatin'izay maika mivoaka amin'ity avelany ity. Hafa ihany moa no mipetraka ao amin'ny tsena anina fa zany hoe raha malala aloha zao ny zava-misy satria samy mena zava-misy ny kipy tsy mba vatsana tsinay tsy mbola lamosina dia tsara re aloha mbo avela amen'ny mpivondronana toerana mba mivarotra ety amin'ny ohatran'izao dia mba mivarotra izay. Manoloana izany indrindra dia mitaky vahaolana maika avy amin'ny tompona andraikitra mahefa izy ireo. Faniriana mpivarotra madelegena dia mba mangataka ao fitaina lisa mijaly mafy le mpivarotra rehetra eto Analakely, eto amin'ny tsena izay tantanako izay miaraka amina eto, dia mba maniry mbo ho vitaingana fa mampalahelo kely le mpivarotratsika. Izay ny momba n'iny fahajanonantsika hatrany izay lafiny sosialy izay efa maro ireo lalana ratsy eto an-tampon-tanànan'i Mahajanga izay miteraka fitarainana ihany koa ho an'ny mpampiasa lalana jiaby. Anisan'izany ny zava-misy eny Ambohipo eny izay nanaova ny noro fitiavana sy tahiriny aina fanadihadiana tamin'ity androany ity. Andeha aratsika ny momba n'izay. Efa oeritaona izay tsy nisy fanamboarana ity arabe ety amin'ny faritra Ambohipo ity. Vokany mitaraina ireo mpampiasa lalana indrindra ny mpamily. Fiara sy moto efa mahery ny folo no efa simba teto. Mandohiny izy mandohetra mandohina nefa le problème ohatra hoe lalana andehanana hiakatra amin'ity fiakarana ity. Dia izay ngamba fahitako izy sa manimba tôbila. Satria le pièce-na tôbila zay fa manomboka mialafo sady metsika. Client aloha zao tena azo atao hoe tsy dia misy mihitsy, tsy dia manam-bola ny olona. Za zao anankitelo zao nitako androany. Teo aloha zao misy ndraindray mahita 10, mahita 12, fa zao tena hoe anankitelo farafabetsany. Ka le nazayako zao mandeha eo dia sahirana be satria sady malama le izy no manimba motoko. Misy fiatraika mihitsy io ka manimba le moto le izy. Fangatahana manokana aloha mba tokony jereo amin'ny fanjakana le lalana zao amin'izao confinement zao. Tsy misy ny lakan-drano andehanan-drano maloto, izany indrindra no mahatonga ny fisian-drano mandeha ety amin'ny arabe. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manoloana izany. Anisan'ny eto aminay aloha ny tena marina zany ny anay ihany fa izay ny anay no hitanay. Fa tokony amboarina ary tokony amboarina mihitsy. Faran'izay aingana fa be da be ny zavatra simba eo. Moto, bisikileta, minjery eo maranitra ny olona, tomobila maty eo. Raha maloto satria tsisy dalina, tsisy anona évacuation aty aminay. Izay koa ny tena mapotika an'io lalana io. Mazava ho azy ny fanamboaran-dalana. Amboarina io zany e. Maro ny tranga toy izao eto an-tanan-dehibe, toy ny eny amin'ny 7 hektara, Vatobe, Andotapenaka, Ankorondrano, Faravohitra, Ambanidia, Ankadimbahoaka, asaingy toa jeren'ny fitondrana fotsiny izany. Nampanantena ny fanjakana fa amboarina ny lalana ao anatin'izao fihibonina izao. Tsy mahafa-po ny vokatra. Fototry ny fampandrosoana nefa ny lalana.
fa izay ny momba ny resaka sosialy fa misy ihany koa ny vaovao eo amin'ny sehatry ny serasera sy ny fanaovan-gazety. Nampanatsona eny amin'ny toby ny zandarmaria pirenena sampana fikarohana eloka bevava eny fiadanana rampitso ny mpanao gazety sady tonia ny fanoratana ao amin'ny gazety Tia Tanindrazana. Araka ity fiantsonana lefa ny zandarmaria pirenena ity mo dia momba ny lailatsoratra izay nivoaka tao amin'ny gazety Tia Tanindrazana tamin'ny 17 ny volana Meloso teo ny antony fiantsona izay miresaka ny fanolanana sy ny fibodona fananana teny Ivato. De izay ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donena tahaka ny mahazatra dia misy ny oronan-tsary izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Raha amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe de l'autre côté du périph no atolotra anao izay oronan-tsary comédie policière izy io ary ahitana ny Omar sy Laurent Lafitte no misoma ao anatin'izany oronan-tsary izany. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny manaraka koa samby tsara tompoko lay sy tompoko vavy.